miafina ao anatin'ny olombelona ao. Ary hitantsika eto amin'ity tantara ity fa nahatsikaritra Jesosy Kristy fa nandatsaka vola betsaka tao anatin'ny vatany mpanan-karena. Ary tao anatin'iny izy dia nihevitra hoe mahavita manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Kanefa ny zavatra nataony tany amin'ny fiarahamonina izay nisy azy tany dia maninona? Ireo mpitondra tena ireo ihany no anehoany ny tsindry azo lena. Ireo mpitondra tena sy mahantra ireo ihany, ireo no anehoany anaparany ny fahefana, azahoany ireny arena ireny. Ary tao anatin'izany dia toe-po tsy tamin'ny fitiavana no nanatanterahany ny fanomezana fanatitra tao anatin'ny tempoly. Ary dia miariary teo mason'i Jesosy Kristy izany ny havana, satria izy ilay mahay mijery ny miafina indrindra. Ny afa-tsy te andalana ity izany dia zao manambara amintsika manao hoe tsy nisanda ny fanomezana izay ataon'ny olona ny ataon'ny olona no andrefesana ny hoe atraiza ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Tsy ny habetsahany zavatra ho ataony, homeny, ataony ao anatin'ny fanatitra ataony, no andrefesana hoe tia an'Andriamanitra izy, na mandeha amin'ny fahamarinana izy, na mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra izy, fa ny toe-po ao anatiny ao hoe manome amin'ny fitiavana ho an'Andriamanitra. Ilay toe-po izay hitan'i Jesosy Kristy ao amin'ny miafina ao, izay heverin'ny olombelona fa tsy misy mahita, fa hitan'i Jesosy Kristy izany no zava-dehibe ao anatiny ao. Ka dia hitantsika taratra eto amin'ity andinin-tsoratra masina ity fa napirisika ny mpanaradia azy Jesosy Kristy mba hanaraka ny fanaon'ilay mpitondra tena izay nanome ampahalalan-tanana, nanome ampitiavana, na dia mety ho kely azy izany fa tamin'ny fifaliana, tamin'ny fitiavana, ary namaritra izay mety ho endriky ny fananan'ilay mpitondra tena manontolo mihitsy, manamarika ny fahafoizany ny zavatra rehetra ny fanoloran-tenany teto. Ka dia mitaona Jesosy Kristy izany eto mba hanana ny mpanaradia azy, izany atao hoe toetra mahay manetry tena sy maneho fitiavana izany. Mahaiza mijery ny miafina, izany lohahevitra izay nibanjintsika ry havana. Ka ao anatin'io tenin'Andriamanitra izay noraisintsika androany io, dia afaka mametraka fanontaniana isika hoe voalohany dia izao, manao ahoana ny fomba fijerintsika an' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika eo, tahaka ny fijerin'ireto fariseo ireto izay nihevitra fa tahaka ny hoe taranaka mpanjaka teo amin'ny firenena fotsiny ihany ve Jesosy Kristy, ary izy ve ilay hamonjy amin'ny lafiny ara-materialy fotsiny ihany, izy ve ilay hamonjy amin'ny lafiny ara-tsosialy fotsiny ihany, izy ve ilay tahaka ny miaramila hiady dia hamerina ny fiandrianan'i Israely, tahaka izany ve ny fijerintsika an' Jesosy Kristy? Sa isika koa mba mahay mijery ilay miafina izay anehoana fa io Jesosy Kristy dia tena Andriamanitra ihany koa io, afaka mamonjy atsika ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary mamonjy atsika hanana izany fiainana mandrakizay miaraka amin'ny any aoriana izany. Dia miova ny fijerintsika ry havana ao anatin'izany hoe io Jesosy Kristy io ilay Mesia mpanjakatsika, izy ilay Andriamanitra hatrizay ary ho mandrakizay. Fa faharoa dia izao ry havana, manoloana ny toetran'ireo fariseo sy mpanora-dalàna izay niseho ho mahafantatra ny lalàna jiosy, miseho ho mpitarika eo amin'ny fivavahana jiosy, kanefa tsy manka-to, miseho amin'ny endrika ivelany fotsiny, mirentirenty amin'ny fitafiana, amin'ny zavatra mahafinaritra. Eo amin'ny fiainantsika ankehitriny ry havana dia efa mieli-pahatrana eo amin'ny fiarahamonina misy atsika ny karazana mpaminany, olona mitonona ny tena no mpaminany, miseho amin'ny endrika ivelany amin'ny fitafy mihaja, amin'ny endrika fahagagana maro samihafa izay mety hahasarika atsika. Fa ao anatin'ireny dia tarihan'ny tenin'Andriamanitra isika hoe mahaiza mijery ny miafina, ao anatiny ao ve ny fanambarana an' Jesosy Kristy ilay fiainana, sa ho tafaroboka ao anatin'ireny isika ka ny fanahintsika no manefa very, fa aoka isika ry havana ay mijery tsara ny miafina izay mety tsy iseho hoe ao ve Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra mpamonjy atsika
ao anatin'izany. Fa farany ndiavana dia izao eo amin'ny fiainantsika eo dia tariny ten'Andriamanitra isika mba hanao asa-panetretena sy ampitiavana fa mahita antsika Jesosy Kristy ilay mahay mijery ny miafina ao anatin'ny fotsika ao mba hahatonga antsika hanatanteraka asa ampitiavana sy ampanetretena na amin'ny asa atao anatin'ny fiangonana izany na amin'ny asa eo anivon'ny fiarahamonina misy atsika na amin'ny asa eo anivon'ny ankonana izay misy atsika dia ho amin'ny fanetretena fa Jesosy Kristy dia mahita ny ato fotsika satria izy ilay tena mahay mijery ny miafina ary izy koa ilay mitarika atsika mba hay mijery ny miafina eo amin'ny fiainantsika eo. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ho aminareo ny fiadanana. Amen. Sika tompoko misaotra anao zahay tompo ny amin'ny teninao fanodidinao dia mampianatra anay mananatra anay mandrakarivo mba hiverenanay aminao anaovanay ny sitraponao hiorenanay amin'ny finoana marina anao Jesosy Kristy. Raha mandinika ny tenanay zahay tompo dia matsiaro fa tsy tanteraka mangahy tokoa izahay fa aika izay dia tahaka ireto fariseo sy mpanorandalàna ireto tsy mahita ny Andriamanitra anao Jesosy Kristy hany ka lasa tsy fantatray fa ianao dia mpamonjy. Eo ihany koa izahay dia mijery ny ivelany mijery ny miseho ivelany fa ny ao anatiny dia tsy fantatray nefa ny zava-dehibe dia ny ao anaty satria ianao Jesosy Kristy dia mijery ny fo. Eo ihany koa izahay dia tsy manolotra ampitiavana tsy mafoy ampitiavana tia misehoseho fa tsy tahaka nyity mpitondra tena ity izay nafoy tampitiavana izay nafoy tamin'ny fanetretena. Tompo mamindra fo aminay mamelany elokay fa taminao dia taminao tokoa no nanontanay ary izay raha tsy indrindra teo masinao no efa nataonay. Mamindra fo aminay Andriamanitra sasao madio izay ho afa-keloka ary diovy ny fonay mba ho afa-pahotana. Mangataka aminao izay Andriamanitra ankehitriny amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hiasa mahery aty anatinay ny teninao ahaizanay mijery ny miafina ka afantaranay tokoa fa ianao Jesosy Kristy dia mpamonjy ary miasa eo amin'ny fiainanay. Ahaizanay ihany koa tsy sehoseho fa hanetretena hiasa amin'ny fitiavana hiasa amin'ny fanetretena ary indrindra hay afantatra fa ny ao amin'ny fo ny ao anaty no zava-dehibe fa tsy ny ivelany. Dia mangataka aminao izahay tompo vavaka izahay amin'izao herinandro masina izao mba hanananay fotoam-pibebahana hanananay fiainam-pibebahana hanananay fiainana feno fiovana ka hiala amin'ny ratsy fanaonay izahay tsirairay avy. Vavaka izahay tompo mba ho tahaka n'ity mpitondra tena ity ka hanetretena ho feno fitiavana eo amin'ny fiainanay hahay fitiavana amin'ny ankonanay amin'ny pray vodirindrina aminay amin'ny fiarahamonina amin'ny firenena. Tondram-bavaka izay tompo ho an'ny tokantrano maro ho an'ny isam-batan'olona ho an'ny fiainanay tsirairay avy ianao tompo no aoka hita sy vimbina ary hiaro anay tsirairay avy. Dia valivavaka izahay Andriamanitra fa ianao dia Andriamanitra be fitiavana ary be famindram-po dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Riavana malala raisom-pifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny teny famelan-keloka izay omeny tompo antsika. Hoy ny tompo, ataoko ahoana ny ahofoy anao, honena ny foko mafy loatra ny alahelo, tsy antolo fo ana handringana f'Andriamanitra fa tsy olona.
dia ny ray masina eo aminao ka dia tsy ho avy amin'ny fahatezerana amin'rehetra aho fa fiainana mandrakizay no mena Andriamanitra antsika ary ao amin'ny sanany izany fiainana mandrakizay voavelany elkareo ny anarany masina miderany tompo amen sambatra ny olona izay voavelany voasarona ny fahotana sambatra ny olona izay tsy seny Jehovah eny ary tsy misy fitika ny fanahy amen petraka ny fiangonana tonga amin'ny fotoanany fanoloran-tena amin'ny alalan'ny rakitra isika koa andeha ataontsika ny hira firana fanampiny fa 430 mandritra izany firana fanampiny fa 430. sangana isika n'olotra ny rakitra.
mipetraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoanany afatran-kira isika izao, ho fiomanana ny amin'izany dia andeha ataontsika ny hira fahavalo amby sivifolo. Hira fahavalo amby sivifolo ny andiny voalohany. Thank
Andriamanitro, Andriamanitro,